Ny commune Ivato dia manamafy hatrany ny fisoroana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina pesta. Ao anatin'izay asa fisoroana izay indrindra dia efa nanomboka ny fanondrana ranom-panafody amin'ireo toerana betsaka mivezivezy ao anatin'ity commune ity. Manamafy ny fisoroana amin'ny valanaretina pesta ihany koa ny ao anivon'ny commune Ivato, mametraka ny mazava-dehibe hatrany ny fanadiovana ny commune. Amin'izao fotoana mampisy ny valanaretina izao dia manao famondrana ranom-panafody amin'ireo toerana betsaka mpivezivezy ny commune Ivato. Nanangana nantsona amin'ny hoe cellule de crise izahay eto amin'ny commune Ivato. Io cellule de crise io misy ny mpiara-miasa avy ato amin'ny commune, ireo dokotera mpiara-miasa eto amin'ny commune, ireo tompon'andraikitra avy amin'ny police communale sy ny sisa, ary ireo mpanentana ara-pahasalamana izay mivondrona ao anatin'izy io miara-ny sala miady amin'ny mety idiran'ny pesta eto amin'ny commune Ivato. Ny zanan'izany aza dia mitandrina izahay manentana ny mponina amin'ny alalan'ny afisy, amin'ny alalan'ny fanentanana miaraka megafona mihitsy izahay manentana amin'ny fanadiovana faobe indroa isan-kerinandro ato amin'ity commune ity. Ankoatra ny fanadiovana isan-tokantrano sy ny isan-tanàna zany dia misy hatrany izay fanadiovana izay, ary nanentana ny olona ihany koa izahay ny amin'ny hoe rehefa misy fisehoan-javatra tahaka izao amin'ny vatana toy ny hoe atody tarimo ohatra na mikokoaka, misy rewaka, misy raha na manavinavy na ohatra ny hafahafa ny tratra dia manampina mpitsabo avy hatrany mba ahafahana misoka izay aretina izay. Tsy mbola nisy ny trangana aretina pesta hita tao anatin'ity commune ity, saingy nandray fepetra entiny isoroan'izany izy ireo. Ivato izay varavarana fidirana sy fivoahana raha hiditra eto Madagasikara noho ny fisian'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao anatin'ity commune ity.